mahafinaritra toko lasy toko vavy dia toy izao indray no mety ho vinavinan'ny tontaona volana febroary 24 hatramin'ny volana aprily 24. Raha ho jerentsika amin'ny ankapobeny aloha mpamatra ny toetrandro maneran-tany izay hanomezana izao vinavinan'ny tontaona izao dia ny fihafanan'ny ranomasimbe pasifika sy ranomasimbe indiana no jerentsika. Raha ny ranomasimbe pasifika aloha dia mbola mafana hatrany ny ilany atsinanana raha oharina amin'ny ilany andrefana. Ny oseana indiana kosa nefa dia aty amin'ny faritra andrefana, izany hoe manodidina Madagasikara, mbola mafana hatrany raha oharina amin'ny ilany atsinana, izany hoe manodidina any amin'ny Aostralia any. Raha izay ary ny mpamatra ny toetrandro manao ahoana ny fehizay amin'ny ankapobeny ny toetrandro eto Madagasikara mandritra ny 3 volana ho avy. Ho jerentsika voalohany aloha ny resaka rotsakorana. Ny 3 volana ho avy dia izao hitantsika sary miloko maitso izao aty amin'ny faritra Diana, ny aty amin'ny faritra Sava, ny avaratry faritra Sofia sy ny faritra Analanjorofo, ny aty amin'ny faritra Melaky, ny faritra avaratry Menabe, ny aty amin'ny ilany Andrefa, ny faritra Hotomatsiatra, ny faritra Orombe, ny Anosy, Androy ary ny atsimo atsinanana dia mbola mihoatra ny tokony ho izy hatrany ny tahan-drotsakorana. Ny ambiny kosa izay hitantsika ny faritra Boeny, ny aty amin'ny atsimon'ny faritra Sofia, ny aty Betsiboka, ny Voatandrimanontolo, ahitana ny Analamanga, Vakinakaratra, ny Tasy-Bongolava, ny aty amin'ny faritra Analanjorofo, ny atsinanana, ny Vadivavy-Fitovonany, ny Amoronmany, ny ilany atsinanana amin'ny faritra Hotomatsiatra, ny atsimo ny faritra Menabe ary ny faritra atsimo andrefana dia mbola milatsaka no tokony izy hatrany ny tahan-drotsakorana. Raha izay ny 3 volana, manao ahoana kosa ny volana febroary 24. Raha ny hitsantsika saika maitso avokoa, izany hoe mihoatra ny tokony ho izy ny tahan-drotsakorana afa-tsy any amin'ny faritra Diana, ny avaratry faritra Sava, ny avaratry faritra Sofia, ny aty amin'ny faritra Melaky, Menabe, atsimo andrefana, ny ilany andrefa ny faritra Hotomatsiatra, ny faritra Orombe, ny avaratry ny faritra Anosy ary ny faritra Androy dia milatsaka mihoatra ny tokony ho izy izany tahan-drotsakorana izany. Izay ny rotsakorana. Izao hitantsika izao indray dia maripana koa satria mena be izao hitantsika izao ny volana febroary hatramin'ny volana marsa 24 dia mafana kokoa saika manerana Madagasikara izany maripana izany. Raha izay koa raha izay ny 3 volana ho avy, ny febroary koa dia ahitana an'izay dia mafana avokoa, dia mafana izany mbola ao anaty fahavaratra mafana hatramintsika amin'izao volana febroary izao. Izay toko lasy toko vavy no tolotra nomenay anao mombamomba ny vinavinan'ny tontaona febroary hatramin'ny aprily 24 dia mankasitraka hatrany manaraka tsy tapaka ny meteo Madagasikara dia mandra-pionandray tompoko.